Afana foana. Andao afana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Andao afana amin'ny fitiavana an' Jesosy. Alleloia. Andao tena hoe androso miaraka amin' Jesosy. Possible. Somary mikorotandrotana kely izany. Fa fantaro ny sitrapon'Andriamanitra dia midira ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen na? Mety mafy be ilay zavatra nalovana fa alohan'ny hitondrana ilay zavatra mafy be, inona nataon'i Jesosy? Nandeha nivavaka aloha izy. Naninona hoe Jesosy? Nandeha nivavaka aloha Jesosy nitokana tany Getsemane. Ao, nentin'ny mpianatra, andao rangatsika hivavaka. Bandy anankitelo no nentiny. Jerena ilay bandy tena matory ry zalahy dia tsy maintsy niatrika rery. Misy fotoana ianao tsy maintsy miatrika rery. Misy fotoana ianao miteny amin'olona mba ho eto mambavaka. Eny ozy izy ilay olona, fa ilay olona matory. Misy fotoana izy manomboka mivavaka dia matory. Fa neny Jesosy, ok, tsy maintsy hatrehako ity. Voalohany aloha izany tsy maintsy ianao miatrika anio. Ndana mivavaka aloha. Alohan'ny hidiranao anatin'ilay ady, ataovy misy vavaka efa voninao. Hoy izy ilay mpanompon'Andriamanitra izay hoe aza atao rehefa ao anaty tafiotra vao mihazakazaka mamatotra ny sambonao ery amin'ny sisiny. Ao hitanareo ireny lakana ireny, misy ohatran'ny tsatoka izay ao dia afatotra eo ilay tady. Tsy hoe rehefa iny ny tafiotra efa misamboaravoara be vao iny ianao vao andeha hamonjy an'ilay ady na mamatotra an'ilay tady. Fa dia mbola milamindamina io ndana mamonjy sisiny dia afatory tsara eo amin'i Jesosy. Manana fiainam-bavaka. Aza atao tsinitsinina ny fiainam-bavaka. Aza atao tsinitsinina ny fiombonana amin'i Jesosy. Aza atao tsinitsinina ny communion ary aza atao tsinitsinina tenin'Andriamanitra maly Jauna 17:11 ny unité. Inona ny vavaka Jesosy amaranako azy? Jauna 17:11. Aiza izany? Tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho izy. Fa izy ireo no eto amin'izao tontolo izao. Ary izao mankany aminao, ray masinao, te hirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Ao tsy hanazava-tsony ahako. Fa ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny unité sy ny union. Jesosy mihitsy no nivavaka. Fa ny fitehirizana antsika dia ao anatin'ny faneketsika hiditra ao anatin'izay ny tenenin' Jesosy izay. Mila ianao makato fotsiny. Indraindray tsy azo ilay izy. Indraindray tsy azo. Izy efa teto tamin'ilay tsika ilay nanao saron-doha. Ny vehivavy moa izany fa tsy hoe ny lehilahy. Fa tamin'ilay tsika ilay hoe manao saron-doha daholo io lay. Efa nisy an'izany teto dia ino vehivavy dia manao saron-doha daholo. Heny aloha dia efa misy aloha izany tsy manaiky dia misy manaiky. Fa ao anatin'ilay izy Andriamanitra mijery ny toe-pontsika hoe iza manana fanetretena miditra ao anatin'ilay izy. Lesaka tsy hoe overy any amin'ny ela ianao raha tsy manao saron-doha na tsy ho voavonjy ianao raha tsy manao saron-doha fa misy zavatra alefan'Andriamanitra dia mijery ny toe-pontsika Andriamanitra hoe manahoana ny fanetretena ananany tsirairay. Andao rentsika olona feno fanetretena rehefa misy zavatra milatsaka dia mba milatsaka izao indray hono dia milefitra daholo dia ndao ary. Iny dia milefitra daholo. Fa tsy ilay olona be adevitra fa ahoana moa izany? Ahoana moa? Tsisy. Andao re mba hanana fanetretena. Amaranako azy hozy izy Jesosy. Mena amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina ao am-po aho. Tain'i Jesosy neny malala. Mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho. Humble de cœur. Feno fanetretena Jesosy. Ao anatin'izay rehefa misy direktiva omen'Andriamanitra an' Jesosy dia tsy midiskuter Jesosy. Fa tonga dia miditra manaiky an'ilay izy. Possible Jesosy miteny hoe mafy loatra ilay izy. Fa niditra ao anaty fanetretena izy hoe aleo sitraponao raha angany atao any possible ianao mety mitondra ny nofinofinao sy ny etaetanao fa farany ilay izy hoe aleo sitraponao no atao hoe manaiky Amen na? Andao tsika hianatra fanetretena. Ho avy indray izao ny tenin'Andriamanitra. Tsy haiko hoe inona indray izao no ampitondrain'Andriamanitra amin'ny mamy eo. Fa andao hanetretena, hanaiky. Amen? Na dia mety zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainao ary. Andao hanetretena, hanaiky. Mino ahako fa misy teny efa mamy be any am-pon'Andriamanitra any apetrany eny am-bavany mama. Fa andao tsika hitsangana dia andao tsika hivavaka hoe Jesosy omeko anao ny fanetretenako. Vonina hanaiky Jesosy izay rehetrarehetra teninao androany izay apetraka ao eny am-bavany mama. Misaotra Jesosy ny amin'izao fotoana izao. Ahafanay misitraka ny
fahatsaranao ao ambadiky ny teny. Mitenena ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao itiaka mafy ho an'i Jesosy andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy tafahoana soa eto amin'ity toerana mahafinaritra be ity. Dia mialohan'ny hipetrahantsika dia indaontsika hivavaka angataka amin'i Jesosy hoe mitenena amiko androany indray Jesosy apio teny foana asandratoary mivavakantsika. Ray masina tsara indrindra sany an-danitra misaotra anao izay androany maraina no fitiavanao. Mitsaotra fa noenao no nitondra anay teto. Rehefa napetraka atao anatinay ny etaeta hoe te handreny teninao dia nitanterahanao izany teny entinao eto amin'ity toerana izay. Androany maraina Jesosy teny tokana ny angatahnay aminao hoe mitenena foana aminay fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompona anaovanay izany vavaka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana tompo. Androany dia teny tiako tsaraina amintsika dia momba ny hoe Jesosy fananganana. Amen. Jesosy izany dia manangana izy. Manangana n'izay farava eo amin'ny fiainantsika izany ny spesialiteany. Manangana ny tokantranontsika, manangana ny izay ravarava rehetrarehetra. Tsy olana amin'i Jesosy izany hoe fananganana izany. Fa ny olana aminy izao dia izao hoe afaka miaino anazy ve tsika. Misy fotoantsika eo amin'ny fiainana indraindray efa diso fanantenana izay eto-tsony ve. Indraindray na mbola ao an-trano ary mbola mpivady ary nisy zavatra fiainanay izay taloha fa efa tsy mety tsony. Misy fitiavana efa niainana izay fa tsy mety tsony. Fomba fitenitsika mihitsy matetika ilay hoe tsy mety tsony. Mety efa betsaka ny zavatra very betsaka ny zavatra lasa. Misy koa ny zavatra tsy tao mihitsy teo amin'ny fiainanao. Izany hoe mba ny zavatra niandrasanao zao hoe fitiavana ohatrany efa tsy tao mihitsiny. Dia ny spesialite an'i Jesosy dia mamerina an'ireny. Dia ozy izy tamin'ny voalohany teo hoe Jesosy ny fiainana dia fananganana izy. Tsika izany raha manana an'i Jesosy dia ny ao anatiny dia lenao tany anaty lavakiny dia ny any anatin'ny fody dia ny anangana anao. Izay ravarava rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao ny anafaka anao. Le aretina rehetrarehetra le lazain'ny dokotera fa tsy sitran'ireny ny anafaka an'ireny. Izany ny azony spesialiteany. Dia tiako ianao tena anana an'izany fatokisana izany hoe Jesosy tena matoky anao fa hanangana izay rava teo amin'ny fiainako ianao. Ao amin'ny Jaona toko faha 12 ny 5:20. Dia io tantara io dia efa fantatritsika fa tsy ho vakintsika le hoe ny teny Maria hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Dia ohatr'izay tena mitovy mihitsy koa ny tenen'i Marta. Raha teto ianao dia tsy maty ny. Izany hoe teny anankiroa nitovy ny navoakan'izy roa vavy. Fa izao samy hafa nefa fandraisan'i Jesosy an'ilay izy. Hafa ny nandraisan'i Jesosy ny eny Maria, hafa ny nandraisan'ny eny Marta. Ny eny Maria izao dia hoe tena aiza ny nandevenanao azy. Tonga dia izay. Ny eny Marta indray dia raha mino ianao dia hitanao voninahitra. Hitanareo misy zavatra izany samy mihaino tenin'Andriamanitra, samy miteny tenin'Andriamanitra, hafa ny fandraisan'ny olona azy. Dia indraindray na samy miaraka eo ary dia misy miova dia misy tsy mety miova mihitsy. Satria samy hafa ny fiantraikan'ilay izy. Ka ny angatahako aminao androany dia izao hoe manana an'izany etaeta izany. Raha tianao Jesosy fananganana eo fiainanao dia izao aza mieritreritra nizaniza mihitsy rehefa eo am-pianona ny tenin'Andriamanitra. Indraindray tsika tsinona rehefa mihaino tenana hoe ianona zao izay. Rasy fa inviteko aty mihitsy le vehivavy le rahavavim-panambadiana ny raha miadiady amiko iny inviteko aty mba hiaino an'izany. Tsy ohatr'izany ny fiasan'Andriamanitra. Fa ny fiasan'Andriamanitra ianao eo aloha dia rehefa hafa ny fandraisanao an'ilay izy dia hafa mihitsy ny fiantraikan'ilay izy any aminao. Ny Maria zao dia jereo fa nahazo fankasitrahana tamin'Andriamanitra nefa samy teny iray mitovy ihany. Samy mitovy ihany. Raha teto ianao dia tsy matina dia izay koa ny Marta. Dia tiako fantatrao fa izao Jesosy tsy mijery ivelany izany. Izy eo anaty. Ninona zavatra tenenitsika eo
hoe za tena tia be an Jesosy, amoureuse am Jesosy mahafinaritra azy nomeno an'izany fa zao ny azy ny any anatiny tena jereny. Dia mibetsakitsika nefa nandiso an'izay, miazakazakitsika manompo azy, miazakazakitsika miaraka aminy, kanefa nanay tsy mifanena aminy satria maninona tsy mety ivelany daholo fotsiny. Ianao ve olona tena akaiky an Jesosy, olona teo eo akaikiny Jesosy, dia zao raha tena tianao teo akaikiny ho atsangany dia ataovy tazana ny fonao. Any zao ny tena secret, le fo hitany, le tena anakaiky azy, fa tsy le ivelany. Ny fisehoan'Andriamanitra amintsika dia miankina amin'ny etaeta, ny hamaliny ny antsontsika. Tsika ve olona tena mibebaka marina, mangetaeta fiovana ve tsika amin'ny fiainantsika io, sa inona ny ilayntsika matoky be dia be nge zao ny olona rehefa mamaky baiboly izy dia ohatran'izao ny zavatra mitranga hoe i Solomona nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra, dia inona ny zavatra nitranga, tonga dia voakasika be ny fon'Andriamanitra, dresy Andriamanitra zao na zay tsy nangatanao ary dia omeko anao, dia mbola tsisy mpanankarena indrindra noho Solomona teo amin'ny tany hatramin'ny andoha voalohany ka hatramin'ny farany. Dia iny koa zany ny sasanao fa tsy ianao. Raha fangatana vavaka fahendrena no ilain'Andriamanitra dia izay no ataoko, dia amin'izay miporisaka le zavatra. Dia jerena vavaka fahendrena efa dilotra mihitsy nefa tsy mipotra mihitsy le izy. Neny Solomona nge tsy dia le vavaka ivelany loatra fa le tao am-pony mihitsy no mifanena tamin'Andriamanitra. Dia izay no teneko antsika hoe raha tena tiantsika amin'ny fiovana marina eo amin'ny tokantranontsika, eo amin'ny fiainantsika, iza ny tsy angetaetan'izany. Andao tena authentique miaraka amin'ny Jesosy. Andao tena rehefa ity an Jesosy dia mity an Jesosy, fa aza asiana zavatra mbadimbadika izany, fa jereo tsara fa nitovy ny zavatra nitenen'ny Marta sy Maria teto fa samy hafa. Ny ray bedy, ny ray nahazo fankasitrahana. Ianao ozy izy variana any ianao, nefa samy miteny zao, fa raha teto ianao dia tsy maty ny ankizilahy ny anadahako. Ny Maria dia fidy ny anjara tsara. Hitanareo, hitan'Andriamanitra. Io Andriamanitra tompontsika io ngera olona mahita. Izay ny tenenako anareo hoe tsisy antony ianao andeha hanamary tena amin'ny vadinao na hanamary tena amin'ny manodidina anao. Rehefa ilaina amin'ny tena ianao dia mitenena, fa rehefa tsy ilaina amin'ny tena ianao dia mangina. Fa aza tao mihitsy ianao hoe marary saina be mihitsy ianao, ka za tokony hiteny satria za nge diso tam'le ohatran'izao, le tamin'ny 1992 zao mbola tsy voateniko mihitsy hoe inona moa zavatra nataoko tamin'iny 1992. Fa mbola ina mbola tianao ho fantatra hoe inona avy moa le zavatra nataonao tamin'ireny. Teny aminao hoe misy toetra tsika izay raha tiantsika izany hoe fananganana izany dia mila avotsitra tsika aloha izay toetra izay. Marta mijanona amin'ny fahalalam-pomba sy ivelany fotsiny ny fanompony an'Andriamanitra. Mahafantatra an Jesosy izy manana fonga izy. Matoa izy nandeha nikarakara, matoa izy nandeha nanao zavatra. Fa zao nen'Andriamanitra tsy dia le fihetsika tsy any ivelany, tsy midika izany hoe aza mikarakara ianao, fa le fo. Le hoe zao tsy fijerevana olona ny fiarahana amin'Andriamanitra, fa fandiniana fanamboarana fo. Sao dia ianao mihevitra hoe ka ry anona zao rehefa ohatran'io rehefa toriteny zareo dia mitsangana, dia lasa zareo mandehandeha. Ka reny rehefa pastera ve, reny ara ve efa tena ela ny fahitako an'ireny tao. Nefa reny rehefa ao amin'ny fanatrehana dia reny mandeha mivoaka. Reny mandeha kely ry zareo rehefa ilay sabotsy reny tazako tsinona. Dia rehefa zoma dia ry anona zao tsy tonga. Ianao zany lasa komite mijery ivelany izay olona tonga sy olona tsy tonga sy ohatr'izay. Fa ny ataontsika rehefa tonga eo fanatrehan'Andriamanitra dia tena hoe Jesosy tia indray fo inona no ratsananao eto androany. Izany ange mahatonga antsika rehefa ilay voahitsitsy ny teny ireny dia tezitra. Satria tsy nendrandra izay tsika. Tsy nendrandra tsika hoe inona no lazain'Andriamanitra amiko, inona no resahan'Andriamanitra amiko. Fa zavatra hafa nendrasantsika rehefa tonga eny fanatrehan'Andriamanitra tsika dia ohatr'izay mihitsy Marta. Tonga eny ihany fa zavatra hafa. Fa misy olona tena hoe manantena fatratra an'io Jesosy io. Za tsy miala eto tongotra ity Jesosy ity. Tena zao Jesosy tena za nge tena tianao hatrany anaty laliny aiko any. Efa na dia voliko ara dia afaka anasako ny tongotra ao, tsy olana izany. Amen.
dia jereo tsara fa samy hafa ny fiatraikany. Ao amin'ny Efesiana 4:7 toy ny ten'Andriamanitra hoe ary ho an'izay mahay manao mihoatra ozy noho ny zavatra rehetra. Eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika ny heverintsika azy araky ny hery izay miasa atao amintsika. Tanao? Andriamanitra mahay manao zavatra mihoatra ao anatin'ny fiainantsika. Andriamanitra mahay manokatra lalana sarotra tsy azonao eritreretana eo amin'ny fiainanao. Afaka manangana anao izy amin'izay zavatra rehetrarehetra very teo amin'ny fiainanao, rava teo amin'ny fiainanao, fa ny olana fotsiny afaka mazaka an'izay lazain'Andriamanitra ve ianao. Raha Andriamanitra izao miteny aminao hoe izao, nareo vehivavy, nareo lehilahy, nareo zanaka, zakanao ve izany teny izany? Fa amin'ny fotoana azakanao an'izany dia manomboka zakan'Andriamanitra koa ianao. Amen. Mila tsika izany mahatonga antsika zaka an'izay dia izao mila zatra miresaka amin'Andriamanitra. Manomboka izao au lieu dia angataka sy tady zavatra amin'Andriamanitra foana dia atombohy izany hoe vavaka amin'Andriamanitra, fifandraisana amin'Andriamanitra izany, ahatonga anao atoky an'Andriamanitra. Satria izao tsisy n'iza zava-kanangana anao izany raha tsy atokisanao. Tsisy. Ianao nefa tsy matoky an'Andriamanitra na amin'ny lafiny rehetrarehetra fa mila fanampiana foana amin'ny olona. Fa sarotra mihitsy izany hoe andeha mba hitodika any amin'ny Jesosy. Dia ahatonga an'Andriamanitra hanangana anao, mila ianao aloha mahatoky hoe ho atsangany ho amboarina izay tsy mety eo amin'ny fiainako. Inona ireo tsy mety eo amin'ny fiainako? Mino aho fa afaka ny hiova, afaka ny angina, afaka ny tia olona, afaka ny amela heloka, afaka ny anao an'izao satria izay ny tenin'Andriamanitra. Afaka ny tia ny vadiko. Misy ange ao an-tokantrano tsisy fakatỳ izany fa fiarahamonina. Fiarahamonina ny ao satria tsy afaka misaraka intsony fa efa samy lehibe ny ankizy eo dia ohatr'izay fa afaka manaiky ianao hoe Jesosy manaiky anao satria afaka amboarinao koa. Amen. Ka noho izany mila tsika jereo Maria hafa be mihitsy ny zavatra fifandraisana an'i Jesosy. Tena hoe mety hoe nitovy le fitenenana fa mety ny tany am-pony Maria hoe tsy maninona na tsy atranganao ary izy fa ianao nge Jesosy foana e. Fa ny Marta mety hoe famezatsiny hoe namanao ve dia lozanao mandehandeha any? Ohatra. Izao raha teto izao ianao dia tsy naninona izy. Ianao lozanao mandehandeha any nefa ianao milaza fa tianao. Tanareo ilay izy mety hoe resaka famezatsiny satria tsy mitovy ny fatakarana. Neny Maria indray raha teto ianao tena tsy maninona fa na eto ianao na tsy eto dia izaho eto tongotra ao foana. Na ho atsanganao izy na tsy atsanganao tsy haiko fa raha izany raha teto ianao dia nitsangana izy fa izany hoe ianao moa izany tsy teto dia izay izany fa manana lalana indray ianao, manana lalana hafa indray ianao e. Fa izao izaho mbola hitohy ity ianao foana, izaho mbola eto tongotra ao foana. Nareo izy samy hafa. Ny olona goavana dia izao olona tsy miantehatra amin'ny olona hitany maso izany fa miantehatra amin'Andriamanitra. Tsisy olona anankiray eto ampianarina hoe ianao ve antehatra amin'olona. Mahay an'izany daholo tsika. Izaho izao miantehatra amin'ny vadiko. Rehefa misy fianakaviana ohatra hoe manam-bola dia indraindray ireny izany fiainan'izao tontolo izao. Mahay an'izany daholo tsika fa izao tokony miova nefa n'izany zavatra izany. Tokony tsika miantehatra any amin'ny Jesosy. Hoe Jesosy izaho miantehatra any aminao. Amen. Mila tsika tena manana an'izany fomba fijery ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy. Ny fametrahantsika ao anatin'ny fontsika an'i Jesosy mila miova daholo izany. Indraindray tsika rehefa tojo olana dia izay mahatonga antsika tonga dia raraka be aloha satria tsy Jesosy ny voalohany. Fa misy olona rehefa tojo olana dia tonga dia Jesosy tena manana anao. Fantatro Jesosy fa ianao tsy hijery fotsiny izany. Hitanareo? Ny ahafantaranao izany hoe ao anatinao Jesosy dia miankina amin'ny fifandraisanao aminy. Fa rehefa tsara fifandraisana be amin'ny Jesosy ianao, na olana io, na fifaliana io, ninona io, samy hafa be ny fiatrehana azy. Hafa ny fiatrehan'i Maria rehefa tonga Jesosy dia hafa koa neny Marta.
satria Jesosy ny nanamarika azy samy hafa be. Mila zany tsika raha ohatra zao ny afantaranao hoe za tena efa mety toraka be amin'i Jesosy, raha misy korotana ohatra ao tokantrano, ianao tonga dia mamela heloka. Ianao tonga dia le tsy miakatraka eo ny ahitanao anazy. Tsika zany tsy le mandeha reny za zao efa mivavaka, za zao tena tiako be Jesosy dia za zao tianao be izy fa zao eo amin'ilay rehefa misy zavatra mitranga. Hoe ohatry ny ahoana rehefa ohatran'izao, ohatra hoe metsika ny zanakao ohatra ohatr'izany dia tonga dia le safotra ianao na tonga dia tsy mahazoaina tapoka fa tonga dia mananina be eto. Ko nareo le tonga dia mihetsiketsika be eto ireny rehefa misy zavatra tsy mety. Fa rehefa hoe tena hoe renao mihitsy hoe manana an' Jesosy ianao dia tsy maninona intsony ireny. Fa tonga ianao dia misofta tsara mihitsy hoe Jesosy fantatro fa eo ianao. Mandalo ady ianao ohatra, za aloha tsy ampanantenanao mihitsy hoe tsy handalo ninninona ianao. Fa rehefa sendra mandalo ireny dia tonga dia hafa mihitsy ny fiatrehanao an'izany hoe ianao miaraka amin'i Jesosy, ianao tsisy Jesosy izany. Dia manomboka tsapanao ilay izy, dia manomboka miova ianao, dia hafa ny fitenenanao amin'i Jesosy hoe raha teto ianao dia tsisy problème. Noho ilay hoe mamehtsiny an'Andriamanitra. Amen. Ny olona mpamehtsiny lava mantsy mieritreritra izy hoe izy ny marina. Fa izy ny tena enjana fa Jesosy ny tsaiko. Dia ohatr'izay. Amen. Ny olona atsangana dia mila mahita an' Jesosy foana izy amin'ny fotoana rehetra, anangana azy amin'ny zavatsarotra rehetrarehetra mandalo ao amin'ny fiainany. Jerenareo zao ity vehivavy anankiray ity ao amin'ny Matthieu 5:10 izay tena tantara nafinaritra anahy mihitsiny. Matthieu 5:12 ka hatramin'ny 17 ary Jesosy ny antso ny mpianana keo aminy ka nanao hoe mahony anahy vahoaka fa efa nitoetra telona taty amiko izy izao ka tsy manako hanina ary tsy tiako ny ampody azy tsy hihinana fa andao reraka eny an-dalana izy fa hoy mpianatra taminy aiza ny ahitana mofo aty an-tany hevitra ampy avoky iny izao vahoaka betsaka izao. Jereo tsara ireo olona ireo tsy nangataka sakafo. Tsy niteny tamin'i Jesosy ireo hoe mba jereo kely izay fa sahirana. Izay hoe mba manaraka anao aty dia tsy jerenao. Fa izao Jesosy ny tonga dia natazana an'ireo olona ireo. Inona ny tazan'i Jesosy? Ny fangetahetany dia tazany hatrany amin'ny vavoniny. Hoe noana izy. Hitanareo ilay izy tsy mila miteny amin'i Jesosy ireo olona ireo hoe izay noana. Fa ny fangetahetan'ireo olona ireo an'i Jesosy ny hitany. Dia rehefa nijery an'ilay olona Jesosy dia tsy nijery fangetahetany irery fa hatrany anaty vavoniny hoe noana dia hitan'i Jesosy daholo. Ohatr'izay mihitsy ny fomba fijerin'i Jesosy antsika. Izay mahatonga azy hanangana. Rehefa mijery anao Jesosy dia izay tsy mety rehetrarehetra ao anatinao hitany daholo. Izay no nahatonga azy nahitany Solomona hoe fahendrenany nangatahany nefa fantany hoe mila harena izy. Rehefa nijery, rehefa tazan'i Jesosy ilay azonareo amin'izay ilay izy hoe ny fiarahana amin'i Jesosy izany tsy hoe Jesosy manompo an'Andriamanitra fa tena ataonao hitan'i Jesosy mihitsy ny fonao mangetahentana azy. Dia reto olona reto tena nangetaheta fatratra an'i Jesosy. Dia jereo fa hitan'i Jesosy hatramin'izay manko teo aminy. Izay zany no mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny hoe aza manana amin'inona amin'inona fa vaoaka ny fivavahana sy ny fifonana nangatahana retinareo mangataka an'izay tsampy eo aminareo. Nanareo ilay fifonana fanehoanao amin'Andriamanitra fa mila azy ianao. Nanenina ianao tamin'ny zavatra tsy nety. Amen. Fa tsy fitantaratsika an'izay manko eo amin'ny fiainantsika kory ny problème amin'Andriamanitra. Lasa tsy tazantsika. Fa ny mahatazana antsika dia izao ny fangetahetantsika eo anatin'ny fony. Mety miatrika zavatra sarotra ianao ny tokantranonao. Mety malahelo ianao hoe mbola tsy ao amin'i Jesosy ny vadinao, tsy ao amin'i Jesosy ny zanakao. Tsy olana amin'i Jesosy ny mamerina an'izany fa tahaka ny namerenany ianao, namerenany an'ireo koa. Fa ny olana dia izao ataovy tazana ianao dia hitan'ireo zavatra ao anatinao ireo. Amen. Teto zavatra nahagaga anahy teo ny nahitako indray toetran'i Jesosy anankiray hoe wow. Hay zany rehefa hitany ianao dia tena hainy daholo izay problème rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Fa ny problème tsy hitany mihitsy ianao. Tsy tazana ianao. Fa rehefa tazana ianao tonga dia fantany daholo. Taty haingo izao hitako fotsifotsy ny akanjony ambony. Manao kavina izy satria tazako izy. Fa raha izany anontanianao any ivelany any hoe taty haingo ve hitanao dia zao hoe tsy hitako izy.
inona ny akanjo anaovany tsy hitako fa rehefa hitako izy dia hitako daholo tsy hitako ety ivelany fa nely Jesosy hatramin'ny any anaty dia ny olana zany atao vitan' Jesosy ianao ny ahitany ianao nefa dia zao fifonana sy ninona fibebahana fisaorana entinareo izy anehoanan'le aza hoentina mavesatra aza atao mavesatra aminao tsony fa dia manjanakao mifaly fotsiny amin'izay misy eo na mandeha izy na tsy mandeha mety daholo fa zao za fotsiny taoko hitan' Jesosy dia rehefa hitany dia hitan'le faniriana rehetrarehetra tao anatiko amen any amin'ny obolana any misy ny teny misy teny an'izany mihitsy hoe fa ny teny malefaka ozy matapa-taolana ianao rehefa malefaka tapaka ny taolana ahoana zany ny tonga ny taolana ho tapaka malefaka fotsiny ianao dia milamina eo amen tsika iny indray ohatra mitady zavatra sarotra nefa Andriamanitra efa tia ame solution facile atsika hoe zao hoe mety misy zavatra be dia be mety tsy tsaikitsaikitsaika fa zao malefaka fotsiny ianao dia milamina eo manana fahalemem-panahy fotsiny asehoy fotsiny Jesosy mety ao tokantrano ianao rery no mivavaka ianao nefa masika indrindra ianao rery nefa mivavaka eo fa ny olana fotsiny dia zao ianao sady masika indrindra ianao ny tena tsaiko tsara indrindra amen fa rehefa ianao misy an' Jesosy dia hokitan'ny olona mihitsy mampiavaka anao tsy hoe fetsiketsehana ivelany fa le tena fisian' Jesosy ao anatinao ianao zao raha mpianatra ny zanakao hoe aza miteny ratsy ianao raha miteniko misy olona efa miaraka amin'i Jesosy fa mbola miteny ratsy any koa izy aizy Jesosy amin'izany tanareo lefa mitahantena mieritreritritra za miaraka amin'i Jesosy nefa izy mandainga miteny ratsy fa tsisy Jesosy miteny ratsy zany tsisy Jesosy mandainga zany fa ny ahafantaranao fa miaraka aminao izy manomboka tsisy tsony le ianao reny fa manomboka izy mivelona ao anatinao zany ny fireharen'ny apôstôly taloha tsy izatsony mivelona ozy izy fa izy Andriamanitra Jesosy Kristy velona atao anatiko zany ny tokony hirahirantsika zany jereo tsara fa mitady azy dia zao indray misy olona indray eto mitovy amin'le Marta sy Maria tantaraiko anareo teo raha teto hitan'Andriamanitra le olona nitady anazy tsy niaraka taminy dia tonga dia hitany mahony anao izy fa efa teloana ohatr'izao niaraka taminy andao anaovana sakafo dia raiso indray inge eo amin'ny Jaonina toko fahaenina Jaonina toko fahaenina ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo dia ozy izy indray ny ten'Andriamanitra hoe koa no nihitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany dia niondrana tsambokely izy ka nakany Kapernaona hitady an' Jesosy ary rehefa nahita azy teny ampitany ranomasina izy dia hoy izy taminy raby eo oviana ny tonga teto ianao Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitananao matana fa noho ny hinananareo mofo ka voky vadika indray le izy azonareo dia ny zavatra nitranga tsy name mofo an'zareo Jesosy tsy name an'izay tedaviny fa tsy hoe akory hoe rehefa hitan'i Jesosy fa nitady an'i Jesosy noho ny mofo izy dia nomeny ny mofo tsy lasa fotsiny Jesosy nandeha pakeny azon'ireo fa tsy mofo azonareo jereo tsara teo niondrana tsambokely mitovy amin'ilay teo ihany nandeha tena nitady an'i Jesosy hoe tena nitady an'i Jesosy aizy Jesosy aiza mpianatra mila an'i Jesosy zay tonga drozy Jesosy nitady anareo izy izy fa tsy no hitady anahy amin'ny famantarana sy anahy fa ninona mofo dia tsy nanao Jesosy tsy nanao famantarana teto nefa nitady an'i Jesosy ny olona fa tazan'i Jesosy ny fony dia nomeny mofo fa ny faharoa nitady an'i Jesosy ny olona tazan'i Jesosy ny fony nitady mofo dia tsy nomeny mofo hitanao ilay izy misy zavatra be dia be madiso antsika tady an'i Jesosy mba hilamina ny tokantrano tady an'i Jesosy mba hiety ny zavatra rehetra tady an'i Jesosy zao teneniko anao tsy ny fahaizantsika mitady nininona ny apetiny nininona fa ny fahaizantsika mifandray amin'Andriamanitra mba ho akorden'Andriamanitra ny famindrapony mba apetiny nininona amen militsika tena manova izany fomba fiainana zany style de vie zany hoe Jesosy tsy atambatra amin'le fafetsifetsena kely na le fa mailamailaka kely reny fa Jesosy tena atao hitany ao am-po ka teto zao dia tazan'i Jesosy ny fony reto olona nitady mofo reto izy tsy niteny hoe mitady mofo fa taiza ianao ary tena nandany vola mihitsy nionjana tsambokely nandeha tazan'i Jesosy tary nandeha nakary nandeha tary
Vao tonga teo amin'i Jesosy fahaly ery, tena miteny mihitsy, fa taiza ianao? Zay nge nitady anao e. Tonga teo Jesosy, inona? Ohatran'ny azoko sara eto, tsaina mihitsy ilay izy alina rehefa namaingana hoe hoay ilay tia tena azoko mihitsy. Azoko izy Jesosy, tady anareo izy izy fa noho ny mofo e. Dia nitoy an'tsy hoe akory hoe satria zareo nazakazaka nitady an'i Jesosy nitady mofo dia hozy Jesosy, mpianatra avoaindray ny mofo 5 sana fa omena mofo reto fa mitady. Jesosy tonga meza tadavinao fa tonga izy hijeriny ao anaty fonao. Amen. Ka raha mbola filan'ny nofo ny mahatonga anao mitady an'i Jesosy dia mbola mifampitady, mbola tsy mifankahita. Fa ny tanjona zao dia zao, ataoko mifankahita ara-panahy amin'i Jesosy ataoko hitany ny foko tena tia anazy. Mety tsy izay mihitsy aloha ilay izy androany fa zao hovako izay tableau izay. Vavaka dia amin'izay vao vonjy ny ankonako. Vavaka dia zao raha vao mbola misy tambiny, misy inony dia ho tafitohana foana ianao. Zany ange mahatonga ny olona rehefa any amin'ireny croisade ireny na any aminy dia mbola tafitohana e. Satria maninona tsy tena hitady an'i Jesosy fa ndeha hamonjy croisade. Nendray rehefa jereo tsara fa matoa ny olona mandany vola makany amin'ireny fikambanana iny dia jereo tsara fa tsy maintsy misy miteny foana eo. Sosotra tamin'ny comportement any anina. Fa nga ianao tonga any hijery ny comportement an'izy fa tsy handray tenin'Andriamanitra, hitanao ilay motivation mihitsy ny diso. Fa raha mbola mahita amin'ny fahalemen'ny hafa dia mbola tsy izy. Fa raha mahita ka hibebaka hivavaka ho an'ny hafa dia izy. Misy fotoana nge ianao rehefa tena manana firaisana amin'i Jesosy tsy hitanao intsony hoe iza nangarika anao zany. Ianao ary gaga rehefa mifona aminao ilay olona hoe azafady fa za tezitra be ta. Ay ve? Ay moa nisy zany. Ay azafady ary. Za koa tena tsy nalala fa za mantsy ianona. Ianao mihitsy tena. Ay zany. Ay ve? Ianao tsy mahafantatra ninninona fa ianao efa mifantoka any amin'izay tokony hifantohanao. Izay teny antsika kristianina mihitsy tsy hoe rehefa mandeha anao hitady an'i Jesosy, hitady an'i Jesosy ny andanantsika ity, oka tsy zavatra vexenao na hatsorenanao na iza na iza. Na iza ny rabanao na iza na ninonanao fa ataovy miona amin'i Jesosy ianao. Amen. Eto zao tsika, eto Jesosy zao mitazatazana antsika. Dia oka tena ho hitantsika tsirairay avy reto. Oka tena ho tsapany hoe tena mitady azy marina, tena mangetaeta azy marina. Fa io Jesosy nge tsy azo tany. Jereo tsara reto olona reto. Na hitan'ilay hoe way, voky ny olona tsy omby 5,000. Ndao hitady an'i Jesosy. Jesosy no nitenen'ny vavany fa tedaviny kay mofo ny ilainy. Tsaloha raha tonga dia niteny Jesosy mila mofo zay. Ary za tena sora fa raha zay tena nataon'i Jesosy ilay izy. Fa zao, tady anao zay ozy izy ry zareo, dia Jesosy mety tsara velatsia. Tsy izany tediavinareo ka. Jesosy moa direct zay. Mety mizary ianao an'izay direct zay. Rehefa mba hitsiana direct dia mba tsy tesitra fa tena toetra ny tompo. Ny tompo tena mahitsy. Fa izy tena tsy miolakolana. Dia tena ohatr'izay mihitsy ilay izy. Jereo tsara fa rehefa mitady azy tsika azo zavatra dia tena nefa mody lazaintsika fa izy ny tediavintsika dia izy akory tsy adala. Zay nge ilay izy, ary zay nge tena mahasotra an'i Jesosy mieritreritsika mihevitra anazy ho tsy mahita. Inona motivation, inona ny aro fanina, ny aro i Davida. Aiza ny tany tsy ahitanao ao izy. Na hiditra any an-tany lalina na ho aiza dia hitanao. Azonareo ilay izy dia rehefa mahatsapa teny Davida fa tazan'Andriamanitra foana dia tsy sananao ninninona. Zany ke ozy izy hitanao foana e. Ay zary. Hoay zary inona moa zay za? Aninona? Fa namakatsy namakaroa dia hitanao. Ka raha fa mba samy ho hitany ihany tsy alao ve mba hovana amin'izay ilay ato e. Amen. Tsy efa ela ve zay e. Tsy haiko ny rehefa za tena niteny tamin'ny tompo mihitsy hoe reraka aho tena reraka Jesosy tsy hanao fangalam-piara aminao intsony fa za ihany nge reraka e. Ianao nga reraka. Ianao alfa omega. Fa itsika 70 na 80 taona farafabetsany. Dia laha ny andro hifampitady anao saka sy voalavo amin'izay Jesosy eo, ianao sady saka zany ianao voalavo. Izy moa Jesosy foana. Amen. Dia ianao nge ny reraka e. Za be fo za tsy azo atao an'izany eny arako. Ho hitantsika eo.
amen fa mily ianao tena hoe jesosy tena vototra amin'izay manomboka androany jesosy kristy avany nazareta ny ilaiko tsy maninona sorata eo amin'ny andronao zany raha mbola tsy mipetaka mihitsy ohatra ny tafipetraka mihitsy manko le izy fa isaky ninay vo tenena hoe jesosy kristy avany nazareta ny ilaiko izy mihitsy ny ilaitsika tsy fanasitranana tsinitsinina tsy vola fa izy rehefa eo izy ninonninona tsisy eo afaka ataony zany tsika neny tsy mandinika lany le efa miteny izy ny zanany latokana aza nomeno izy izy tsy homemaimaimpona miaraka amin'izay fa ny zavatra rehetra fa le saina mihitsy ny tsy mety miova efa mipetaha amin'ny vy mamay ve fa tena hoe vola de vola nisy fotoana na de tany 10 poiny zany efa ela tena efa tany amin'ny taona tsy haiko 2 arivo tany efa ela de nandeha zay andeha ho any 10 poiny tamin'izay de nisy nanakana zany mpangataka le izy de ozy izy pastera hoe way jesosy ozy izy niteny fa na io jambany misy problème io lehilahy io fa jesosy ozy niteny fa raha mangataka vavaka izy raha hoe vavaka ny ilainy de ozitrano jesosy izy eo zay rehetrarehetra zany efa niandro daholo tao anaty tôbily de nijanona eo de nangaty de mangataka de ina ny ilainao izy pasy ana za afaka mivavaka ao anao de sady nataony an'izao tanany izy tsy mahita izy nataony an'izao tanany vola ozy izy vola tena tsaho tonga de kivo ratsy hoe andriamanitra zay tanareo takizay nefa izy nahiratra satria zay mihitsy le izy hoe raha mangataka vavaka ty olo ty fa marary io de tonga de vavaka de sitrany io fa raha zay izy angatahany zay zany nomena azy zay angatahany de nomena vola misy satria vola ny ilainy tsy afaka tena mbola tsy fantatra nefa le olo hoe inona na inona fa zay ny directive azo ny pastera tamin'izay efa ela zany de hitanareo amin'izay indraindray tsy saitsika efa lomorona hoe ty de ity mila ty vola plus vola ihany vola zay tetavitsika de zay fa zao adinitsika hoe andriamanitra ny hoe mahay manao mihoatra mahay manao mihoatra mahay manao zavatra rehetrarehetra tena nisy fotoana tena nampianarin' jesosy mihitsy azy tamin'izay nandeha tany ala réunion teo sady mitsoro favolom-belona ihany moa zany mamarana nyty afatra ty eo za tamin'ny vadiko hoe tsika ho andeha any nefa nitsika zao tsisy vola hoentina any akory da ahoana zany ao nefa tany mbola tsy fantatritsika za zany mieritreritra hoe raha nandeha tany a France de any tsiny nefa misy HVQL ohatra zany de mba metimety ny zavatra rehetrarehetra mba ohatrany hoe raha tsy manam-bola ianao ao efa amin'ny olona efa tananao tsy maintsy misy vary ao zany tsy hoe tsisy volana misy vary de fa za zany tatao anatiko hoe ahoana zany de ahoana zany ny atao de ndao pate io ndray io verin-dalana de lasa moa nandeha de rehefa nandeha tany zay de zay mivady moa zany ny tena netohan'le olona tany mombanay rehetrarehetra freto fa ny zanakay moa zany efa zay mifanarahana tamin'i jesosy hoe hoentina foana de manao sakrifisy ianao zany mitady frais ho any izy mirahavavy ohatra zany de ndao nentina tany rehefa nandeha de enao tsy mahafantatra an'izaniza akoatra ny olona anankiray de anankiroa miaraka amin'ny pastera de inona ary zany nataonao zany hoe ahoana tena zany tena teneko anareo hoe tena misy natao le hoe elina mena hena tao anatiny any tondra vola ihany zany fa kely fa zany eritreritra hoe raha noana ny zanako de mila gote izy haiko tsara ny toetrandro zanako reo de nandeha de nefa niny nampimenimenina tamin'izay nandeha hoe de ahoana zany tsika tsy de misy vola ohatrao ahoana ny atao pasera torotenina le atsika any za sur pastera misy rano any ndao ary de nandeha de rehefa tonga tany nefa an'izay tena teneniko anareo hoe na ny 1 centime ary tsanamoaka fa tena hoe na matsy tamin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra ary ny zavatra tena hoe tena tsy le vola le izy fa tena zao ny teneninareo hoe zava-tsozy ny voarainy taminareo fa zay vola laninareo rehetrarehetra ny andanana ty ho averina daholo amen tanareo tsy problème-mbola le izy fa problème na fifandraisana amin'Andriamanitra le izy
Hatramina mba tena hoe miterena mihitsy ianao. Inana aiza aiza, entina aiza aiza. Fa tena mbola tsy nanao vakansy ohatrany tamin'ity nefa ny asan'Andriamanitra mandeha. Entina tena hoe zao averina daholo zay vola laninareo nandehanana taty nietohana an'ireo zazareo. Averina daholo, averina. Tena averina. Hitanareo ilay izy, hitanao amin'izay hoe tsy vola ny probleman'Andriamanitra, fa fo ny probleman'Andriamanitra. Rehefa manana fo an'Andriamanitra ianao, mahay manao zavatra vaovao Andriamanitra. Mahay manao zavatra mahagaga Andriamanitra. Na afaka mandoha vola izy zao ny petera tany ambavany trondro. Fa misy fotoana ny ianao zavatra hafa indray. Fa ianao tsy mahita fa tsy vola dia lasa izay ny tsy mety. Fa manomboka eto ampisehovy an'i Jesosy ny fonao. Amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mety tsy vola indray ianao fa mety zavatra hafa. Mety hoe vadinao mbola tsy ao tsara nefa mba tianao nareo mivady miara-mandohalika amin'ny maraina, amin'ny atoandro, amin'ny hariva. Nefa tsy mety mihitsy ilay izy fa raha vao mianasa anazy hivavaka ianao dia gidragidra be. Tsy maninona fa tohizony ianao fa izao ataovy mahita amin'ny etaetanao fotsiny Andriamanitra. Ny olona nange dia izao hoe Jesosy ny anay ohatrany tsy dia mijery ivelany fa ny azy ny fo ny jereny. Dia ny ao anatin'ny fonao feno fahakalana ny vadinao io satria nandratranao izy dia iny foana ny hitan'Andriamanitra. Raha vao mijery anao izy izany ka sendra satria rehefa feno fahakalana mety tsy hitany akory ary ianao. Fa raha sendra dia ilay vesatra foana ny hitany. Dia ahoana ary? Inona ary no ataony amin'izay? Fa manomboko izao aza mijery an'izay faratsian'olona any. Aza mijery an'izay zavatra ataon'olona any. Izay fanendrikendrehana anao misy fotoana anke vao endrikendrika. Lazaintsika efa tia vola. Lazaintsika efa ratsy saina. Lazaintsika eny tena hoe be dia be ny zavatra hitenitenenana antsika fa tsy an'ilay olana. Fa afaka mitenina izaniza fa tsy izay lazain'ny olona ozy ritra izay fa izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Raha mbola fiainanao kosa aloha izany dia mibeba. Fa rehefa tsy hitatsy ianao izany tsy voatery ianao dia hiady amin'izay olona ny teneny izany. Tsy fidinao anazy. Izy raha mampalahelo miteniteny foana anao. Ianao ange mpanompon'Andriamanitra. Maninona anao ny tenitenenina ohatr'izany? Fa izao mijoroa foana miaraka amin'i Jesosy. Amen. Aza atao misy fahakalana izany ao anatin'ny fonao. Fa ataovy tazany foana. Ataovy tazany madio ny ao anatinao na amin'ny vadinao na amin'ny zanakao na manodidina anao mba ho hitan'i Jesosy mba hamonjeny an'ireo. Amen. Farany ao amin'ny Jaona toko 4:9 ka hatramin'ny 11 tantaran'ilay vehivavy ity izay nakasika be anahy koa na hainao an'ity tany amin'ny Jaona toko 4:10 toy ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy aiza ireny? Tsy nisy nanameloko anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izaho koa tsy manameloko anao. Mandehana any amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Hitanareo? Io vehivavy tratra nijangajangy io, ny olona namatoa nentin'ny olona teo dia nifaniteny azy daholo ny io mpanoty io mpijangajangy io. Fa rehefa nanontanian'i Jesosy izy hoe misy nanameloko anao ve? Tsisy ozy izy. Hitanareo? Adininy daholo mivavan'ilay mpevolom-bava rehetrarehetra ireny tena izao io. Fa tsy henony daholo izany fanaratsiana rehetrarehetra izany satria tena mifantoka tamin'i Jesosy izy. Problemantsika mahatonga antsika maheno zavatra be dia be ratsy be dia be tsy mifantoka amin'i Jesosy fa mifantoka amin'ilay zavatra. Fa rehefa mifantoka amin'i Jesosy ianao tsisy henonao. Jereo io vehivavy io. Misy nanameloko anao ve teo? No, tsisy. Oza hoe tia ve marenina sa mody fanina? Tsy mety mahita faratsian'ny olona. Karaha ianao ilay vehivava be mahita hoe tsy mety daholo ny olona rehetrarehetra fa ianao ny anjely tena miangavy ianao tena raha tsy vitan'ny délivrance anao an-trano mba mety ho mpanompon'Andriamanitra. Tena miangavy satria tena henjana be izany. Tsy mahita fa tsarana eny amin'ny olona mihitsy fa faratsiana foana. Ohatrany ake ao tokantrano ke problema ao tokantrano. Faratsiany zanakao foana ny hitanao, faratsiany vadinao, faratsiany mpiara-mibelona aminao, faratsiany pastera. Tena mivavah mafy. Raha mbola mahita ianao hoe ry olona ry tena tsy alehany dia mivavah. Fiainantsika izany, izay izao ohatra izany. Mivavaka. Jesosy raha mbola fahitana hitsarana olona dia mibeba aloha fa mbola tsy izy izany.
satria matoa mahita dia manana. Nahoana ianao ozy izy ny analany sombikazo eny amin'ny rahalahinao nefa niandry be eny aminao tsy hitanao. Azonareo le izy repère fotsiny izay a. Matoa ianao miteny fa hivadinao io tena tsy aleha mihitsy dia ianao fois 2 an'izay. Dia mialohan'ny diso ianao raha mahita fa zao nana mivavaka aloha. Hoe Jesosy a. Tena Jesosy a. Raha tsy afaka manatona mpanompon'Andriamanitra fa izay ny ilana mpanompon'Andriamanitra. Amen. Aza vela ho mailaka loatra ny fonao sy ny vavanao. Miteny sy mahita fahalemen'ny olona fa manjary tsy mahita an' Jesosy sy ny tsy hitany ianao. Teto ty vehivavy ty tonga dia natazana an' Jesosy rery ny hitany fa tsy hitany daholo izay fanaratsiana rehetrarehetra tany ivelan'ny tany. Dia jereo fa nafahan' Jesosy izy. Aza vela misy zavatra fantatrao fa tsy mety nefa mbola hisisihana ihany. Izany zao fanomezana lanjan'i Jesosy daholo. Rehefa ty tsy mety dia elao. Aza vela tafatory eo anaty fo mavesatra feno lolo-po. Tsy hitany angentsika. Hitanareo ilay mahita ratsy ireny. Hitanareo ny andremby. Ny andremby mantsy a. Raha tsatoka anao eto zao ohatra misy andremby be dia ireo fil ireo tsy raisiny raha tsisy vy ao anatiny. Fa izay vy rehetrarehetra manodidina eo. Tonga dia voarain'ny andremby daholo. Ohatr'izany mihitsy ilay faratsiana ao anatin'ny olona. Misy eo andremby a. Dia vao mahita zavatra tsy milamina eny dia raisiny tonga dia vao kapiteny daholo. Ry satria izy le andremby mpisitona an'iny zavatra iny. Fa rehefa tsisy an'iny andremby iny ao anatinao a, na vy na taratasy na inona tsisy voaray daholo. Satria tsisy n'izy ninona misitona an'iny miendrika faratsiana dia ohatr'izany. Fa misy faratsiana ao anatin'ny olona dia mailaka be iny faratsiana iny mahita faratsiana rehetrarehetra eny manodidina azy eny. Dia iny ny tonga dia voasitona. Adino daholo nareo fa tsy mahare marke an'izany. Raha misy zavatra tsara zao ataon'olona ray, ataoko hoe 80 zavatra teo amin'ny fiainany natao tsara daholo. Fa manao fa ngefa tsoina ray teny diso anankiray fa tonga dia tsy tiany intsony ianao. Satria ilay ratsy mora alaina no ilay tsara. Fa vitsy mihitsy ny olona hoe eny tsy maninona izany io fa io ara olona tsara fanahibeko. Azonareo le izy. Fa zao raha vao manao faute anankiray, ratsy ray ny olona eo akaikiny dia iny. Malahelo a, ve inona ke malahelo anao? Ka le teny le vadiko tena mafilo adininy daholo izy nampiakatra azy teny amin'ny altara, ny araka taona amin'ny amelona azy nandritra firy-taona, ny karakara azy, na ninona, na adino, fa le teny anankiray, izay ny nalemy azy. Ka noho izany a, tsy afaka daholo izany rehetrarehetra izany raha tsy manana fifandraisana amin'ny tompontsika. Tsy afaka daholo izany raha tsy manova fomba fijerintsika hoe iza moa Jesosy eo amin'ny fiainanao. Rehefa fantatrao Jesosy a, dia io Jesosy fantatrao io ihany ny anangananao. Afaka manova izay tsy mety eo amin'ny fiainantsika izy. Afaka mandamina izay mikorotana rehetrarehetra izy. Fa zao aza diso motivationtsika. Alors rehefa tena hitady an'i Jesosy a, dia Jesosy ny tadiavina. Amen. Zao tsika hitsangana dia hitehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Mazao toerana vetivety anatanteraka fanatritsika dia saotra ny tompontsika ny amin'ny afatra izay nampitondrain'ny mpanompony a. Dia désactivé aloha ilay andriamby ary. Esorina mihitsy fa matetika iny na désactivé na rehetra misitona foana aloha esorina mihitsy ilay izy. Ilay andriamby misitona ratsy io a. Fa misy andriamby misitona tsara. Amen. Amen. Nizatra tsikatro zahay eriariana ery dia raha ohatra ka mikisakato daholo tsika dia tsisy olona ntsony ato izany hoe ny atsasany ihany izany ny feno. Dia hozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe miantehitra amin'inony ianao, miankina amin'izy ianao. Dia raha jerena koa zao nisy antsika eto ny vehivavy angamba ny 70 isan-jato. Izany hoe vehivavy izany miantehitra amin'ny Jesosy rehefa resaka tokantrano ve? Dia ny lehilahy efa fantany hoe efa milamina ny tokantrano fa tsy mamonjy sekoly. Miala tsia fa hozy izy mpanompon'Andriamanitra teo direct Jesosy rehefa miresaka.
dia sanatriva izay minao fa tsy zay minao fa tsy zay fa mba vehivavy olohany fo dia tia ny tokantrano izy dia rehefa misy sekoly tokantrano dia izy ny be da be dia ny lehilahy vitsivitsy rehefa ohatr'izao ihany koa ve satria miatehitra amin'i jesosy ny resahana dia rehefa sekoly talata dia feno ny trano zany hoe rehefa aretina zany dia miatehitra amin'i jesosy fa rehefa tokantrano dia iny efa haiko iny na rehefa ka olana dia haiko mamany olana fa ny aretina ny tsy haiko ny miady aminy dia aleo mamonjy sekoly rehefa aretina ho antsika rehetrarehetra na zay manaraka direktara misy zavatra tiany tompo afarana ao anatintsika ao anatin'izany fa mino fa ny tompo mahalala zany anatintsika any tandremo le fo le fo raha tianangana fiainanao ianao zany dia manomboka mifananganana ny fonao aloha le fonao tianao raraka noho ny ataon'ny hafa le fonao tianao sy mora sendoatra satria mora tafitoana ianao iny fo iny aloha atsangana araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo tsy mijery ny ivelany Andriamanitra fa ny ao anatiny aloha ny tia ny sokafana mino fa nahazo afatra tsika androany izay lehilahy vitsivitsy rehetra zany nahazo be da be koa alleloia ndao tsika hitsangana dia andao hisaotra ny tompo ao anatin'izany raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay misaotra tompony amin'ny fitiavanao sy ny famindrabonao tena hoe le fonay ny tianao ho hita Andriamanitra le ao anatinay mihitsy inona le etaeta ao anatinay mba hifanena aminao Andriamanitra tena mila ny fanohananao zay raha eo mila ny fanohananao zay fanahy masina mba tena vonona anangana ny fonay aloha mila zakanay zay lazainao Andriamanitra mba tena ho zakanao koa zay mavesatra loatra zay lozanay mibaby ny zavatra zao tontolo zao dia lasa tsy maivana miaraka aminao zay Andriamanitra toano zay Andriamanitra fa te hiankina tanteraka aminao te hiantehitra tanteraka aminao mino zay Andriamanitra fa androany manokana tapa-kevitra ny tsirairay avy fa tena hiantehitra sy hiankina aminao tanteraka tena tsy ahita ny faharatsiany olona zay mety manodidina anay fa ahita ny fahatsaranao mino zay Andriamanitra fa ny fotoana androany dia fotoana manokana ahafahanay mijoro mitraka indray manoloana ny zavatra rehetra miainga avy ao anatin'ny tokantrano ny tokantranonay tsirairay Andriamanitra tsara daholy ny vady izay miaraka amin'ny Andriamanitra tsara daholy ny zanakay mety daholy Andriamanitra tsy hoe confession zany fa efa fahamarinana manomboka androany Andriamanitra dia hisaorana ianao zany raisy ny tozodrano zay tonona amin'ny anaran'i Jesosy hitay anao ne Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka midra fo aminao anatratra ny tavany aminao ne Jehovah ka nomeanao fiadanana mandehana fa miadana ny tokantranonao mandehanana fa ny fonao dia an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo fahasoavana